Mbola ny ambava mariny koa ny fanokevitra makasika indrindra ny falanian'Andriamatoa Donald Trump izay filoham-pirenena vaovao an'ny États-Unis ho andrareo ny antoko asandratry ny fireneko dia manana ambara manoloana izany falaniny ny filoha vaovao ny Amerikanina izany. Ahoana ny fandehan zavatra amin'izao tontolo izao manomboka amin'izao hoe niova tanteraka ny filoha Amerikana ny extrême droite ary plus droite que la droite angamba filaza azy zany hoe havanana farany havanana any amin'ny havanana ary fahitana koa zavatra nilazainy fa tsara oravana mondialisation ny atao fanatotoloana ny eo koa zany manaraka an'izay ny zavatra nirahana soniavy natao arinan'ny ady lehibe faharoa dia ny nouvel ordre mondial sy resaka géopolitique ary ngamba mamino koa fa France Afrique koa ngamba farany ambadika izay ary maniry koa zay raha maniry mba hoe hiakatra amin'ny fitondrana amin'ny la Frantsa koa lany eo koa Marine Le Pen dia aleo samy mipetraka any amin'ny tranony fa le mifampitsofotsofoka sady mifanambaka no mifanandevo no mifanao tsinitsininy ho andry zareo mpanjana tany dia mety foana satria izy ny sefo fa ho antsika malagasy tsy mety mihitsy satria itsika ny dadavina andevozina eto amin'ny tantsika za zao tena sotra an'Andriamanitra mihitsy valim-bavaka lehibe nalany ny Donald Trump satria kosa raha ma-Amerikanina ahoana moa tsy arovany taniny fa zay étranger kosa ka tsy manaraka ny zavatra tiany apetraka mahazo ny voaka ary tahaka izany koa zavatra irina ny firenena rehetrarehetra samy manidiny tranony ary zay olona ilainy ihany no tokony ampandrosoana eo amin'ny tranony hoe mety aminy fa ohatr'izany koa tsika malagasy fa tsy Madagasikara tsy natao hoe firenena anomezana tombotsoa an'ity resaka entreprise vahiny sy fatim-bahiny rehetrarehetra tsy manjary rehetrarehetra ity fa Madagasikara ho an'ny malagasy ary malagasy afaka sy mandroso mampandroso Madagasikara fa tsy hoe ty vahiny rehetrarehetra entreprise vahiny efa tsy mahita lalana any amin'ny taniny ity dia mampandrosoana eto